d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andininy fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. riavana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Favakisika. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Faly izay zanakao entinao mitanila amin'ny finoana eo anilanao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra amin'ny teny izay orenesina eto. Ta io izany mba iorenanay bebe kokoa amin'ny finoana, indrindra anatin'ny tafio-drivotra isan-karazany mitsoka eto amin'ny taninay. Omarina aminay ny tenin'ny soratra masina fa izany rehetra izany tsy ampisaraka anay aminao. Da io ny teny ampahafantatra anay izay tokony ataonay eo ampiandrasana ny fiavianao Jesosy eo, ary ao ka ny fanahy masina hanentanentana ny fonay sy ny fanahinay eto ampiainona ny teninao. So vavaka izao dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ao amin'ny Lioka 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Lioka 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 no akantsika 4 anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy. Fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampahasositra. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafitiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zao no fahamarinana voalohany ry havana. Mivavà mandrakariva ka aza reraka. Mivavaha mandrakariva. Jesosy ry havana tsy niteny hoe mivavaha matetika, fa mivavaha mandrakariva. Rehefa ampianarina momba mivavaka isika dia lazana hoe ny vavaka tsy natao hibaikona an'Andriamanitra akory. Ka ahoana rariavana no ananako antoka fa hoe zao mivavaka zao tsy vavaka mandidy an'Andriamanitra? Tsotra ny valiny. Vavaka araka nefa filazantsika matetika
dia tsinona fa fifampiresahana amin'Andriamanitra. Fifampiresahana vokatry ny fiombonam-po amam-panahy amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsinona fa fizarana sy fitondrana eo amin'Andriamanitra ny andinindininy rehetra amin'ny fiainanao. Ao ny fotoana hideranao azy no ny toedrany sy ny fomba ny mahandriamanitra azy. Ao ny fotoana hisaoranao azy no ny soa ataony aminao. Ao ihany koa ny fotoana hifonanao aminy no ny ratsy nataonao taminy. Rehefa manota manko isika ravana dia tsy amin'ny olona no manota fa amin'Andriamanitra. Ka rehefa tonga saina amin'izay isika dia mifona amin'Andriamanitra, mitaraina aminy satria tsy zakanao ilay situation vokatry ny fahotana, ary tsy zakanao satria eninao fa tapaka ny fiombonam-panahy aminy. Ao indray ny fotoana zay angatahanao aminy. Misy trangan-javatra amin'ny fiainanao dia entinao aminy. Mety ho zavatra madinika io, nefa antaninao azy ny heviny, na zavatra manahirana tsy eran'ny aina, entinao eo aminy koa, angatahanao famonjena satria fantatrao fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka misaotra tahaka izany isika ravana maraintsy hariva, satria araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe misaotra azy no ny fitahiany rehetra ary tsy misy adinoana zay fitahiana na arotsany tao amintsika. Rehefa mivavaka tahaka izany isika ka maharitra amin'ny fifonana, satria tonga saina fa ny eritrerintsika, ny fikasantsika, ny ataontsika dia tsy manao afa-tsy ny manohy heritra an'Andriamanitra. Rehefa tonga saina koa isika fa eo anatreny trangan-javatra isan-karazany eo amin'ny fiainantsika, matsiaro hoe tsinitsinina isika, tsinitsinina zay fahendrentsika, tsinitsinina ny herintsika, tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka aminy, fa mila mangataka aminy rehefa izay dia faly amintsika Jesosy ry havana, satria hitany hoe mivavaka mandrakariva isika. Ary rehefa mivavaka mandrakariva isika dia azonao antoka fa ny vavaka ataonao tsy vavaka teren'ny filana. Zany hoe vavaka ataon'ny olona anaty fahasahiranana be, dia amin'izay vao mba matsiaro an'Andriamanitra, amin'izay vao mivavaka mafy amin'Andriamanitra. Fa rehefa afaka ny manahirana dia totoy izay dia adinony Andriamanitra. Mivavaka mandrakariva isika ry havana, ka tsy manao vavaka teren'ny filana, fa vavaka ataon'ny zanaka miampify any amin'ny rainy, vavaka ataon'ny sakaizany amin'ny Jesosy sakaizany. Ary rehefa izany ry havana, rehefa mivavaka mandrakariva tahaka izany isika dia tena mahafaly ny fon'ny Jesosy isika. Ohatr'izao koa no tenenin'ny Paoly apôstôly nge tamin'ndry zareo Tesalonianina, ao amin'ny Tesalonianina 1:5-7 hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Mahafaly ny fon'ny Jesosy ry havana mahita antsika mivavaka mandrakariva, satria ny vavaka tahaka izany dia vavaka ataon'ny mpino izay maneho fa na dia tsy hita maso aza Jesosy mpamonjy dia velona mandrakizay izy ary mihainy vavaka. Zay no fahamarinana voalohany ry havana. Fahamarinana faharoa dia izao: mivavaha mandrakariva satria olona marefo ianao. Mivavaha mandrakariva satria olona marefo ianao. Olona marefo eo amin'ny fiarahamonina ny ankamaroantsika ry havana, satria olona entina ary matsiaro n'izay toetra mahamarefo izay matetika rehefa tojo ny mpitondra tsy marina, rehefa sendra ny mpitondra manapatra fahefana. Ka inona ny vahaolana ho anao marefo amin'izay?
rehefa tsy mivavaka mandrakariva ianao ny vahaolana dia ny kolokolo ry havanao. Ny ohatry ny olona marefa eto fa soa fa mivavaka mandrakariva izy. Ny ohatry ny olona marefa eto a dia vehivavy a mpitondra tena. Nanana raharaha ny fitsarana izy a zay nanahirana azy a nefa tsy mba nanana olona ambony izy afaka hiaro azy ary tsy nanam-bola izy afaka hanambatambazana mpitsara. Inona no hany fitaovana nananany? Inona no hany fiadiana teo ampelatanany? Ny valiny, ny fikirizany, na hoe ny insistansiny. Ny fikirizany na ny insistansiny. Ino ange ny tenin'ilay mpitsara eo amin'ny 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nanankizy aloha ilay mpitsara io, fa rehefa afaka izany a dia nanao anakapoa izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azaho sady tsy mena maso olona, mba homeko rariny ihany a io mpitondra tena io a fa manahirana izy. Fandrao ho avy mandrakariva izy ka mpahasositra. Toy ny teny amin'ny tena ilay mpitsara hoe tsy ny fatahorako an'Andriamanitra fa tsy matahotra azy aho, tsy niena masoko olona fa tsy mena maso azy aho, tsy ny fanajako ny rariny fa tsy ahokak'olo izany no mampanaiky aho anao a izay angatahan'ity mpitondra tena ity. Fa noho izy avy matetika ka mahasositra. Misy afatra tiany Jesosy ho raisintsika ry havana avy amin'ny toetra n'ity olon-dratsy ity. Ambarany zany, ambaran'i Jesosy zany eo amin'ny 7. Hoy izy eo amin'ny 7: fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Inona no tiany Jesosy holazaina ry havana? Ozy izy hoe, hitanareo io mpitsara tsy marina io, izay tsy miraharaha ny marina, mety mihaino fangatahan'ny olona pahoriana. Maika fa hanao izany Andriamanitra izay manaja ny rariny indrindra. Toy ny teny any Jesosy hoe, hitanareo io mpitsara tsy marina io, izay mihaino rehefa ela ny ela ny fitarain'ny olona tsinitsinina. Maika fa Andriamanitra mpitsara lehibe sy marina hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina. Zay le tenentsika hoe ny hany fiadiana eo an-tanan'ity mpitondra tena ity a dia ny fikirizany, ny insistansiny, ny faharetany amin'ny vavaka. Rehefa dinihana angery havanao, mampalahelo ihany a le tsy faharetantsika amin'ny vavaka, satria endriky ny tsy finoana zany, endriky ny tsy finoana zany. Mahatsiaro eto ilay fitenenana hoe le temps c'est de l'argent, sarobidy ny fotoana. Ka ilay olona tsy maharitra mivavaka ry havan'izany dia toy ny maneho hoe fotoana very fotsiny io mivavaka io e, volariana fotsiny io mivavaka io e, any ka tsy maharitra amin'ny fivavahana izy. Ty vehivavy ty arak'izay nitenenina teo dia hoe mivavaka mandrakariva izy, ary mihoatra lavitra ny vavaka fanao ny jiosy a ny vavaka nataony a, satria raha ny filaza ny mpandinika dia intelo isan'andro farafahabetsany a ny jiosy a no afaka mivavaka ona mba tsy hanelingelenana an'Andriamanitra. Ity vehivavy mpitondra tena ity dia ny vavaka mandrakariva. Ny fahamarinana fahatelo farany dia zao ry havana: mamaly vavaka mandrakariva Andriamanitra. Mamaly vavaka mandrakariva Andriamanitra. Ahoana moa zany? Manana ady any fitsarana ianao a dia entinao ambavaka ilay ady any fitsarana, dia io fa maharesy a ianao. Zay zany le valim-bavaka voalohany. Tsy nanao kolokolo ianao mazava ho azy zany, fa Andriamanitra no namoaka ny rariny a ho mpandresy. Ny
valim-bavaka faharoa na nysehon-javatra faharoa dia izao: nivavaka ianao, tena nivavaka ianao araky ny fivavaky ny olona mivavaka mandrakariva nefa resy. Zay zany le ka faharoa. Ary mampalahelo fa ty sehon-javatra faharoa tya no zavatra iainantsika matetika eto Madagasikara, satria milaza ny raha mahita riavana ny fitsarana no sehatra voalohany anjakan'ny kolikoly eto Madagasikara. Tsy midika izany riavana fa ny mpitsara rehetra dia mandray kolikoly na manao kolikoly. Tia za mahafantatra mpitsara ary tsy vitsy tena manao viveriny aina hampanjakana ny rariny, tsy manaiky tsindry bokotra avy any ambony, tena misy zany. Fa zao maro koa no manao kolikoly a, mandray kolikoly a, ary tena manaratsy laza sehetry ny fitsarana. Maro ny olona zay mitaraina mba naresy ihany tany amin'ny première instance pastera, nefa rehefa nampiakarin'ilay adversaire resy tany amin'ny appel dia nanjaly a resy a tany. Ary mahavaky fo riavana, olona iverina hoe sokajo marefo, tompona tany, bodoina vahiny, dia resy tsotro zao amin'ilay ady tany a, eo natrehan'ny taratasy a hosoka. Olona marefo koa dia ireo mpiasa amin'ny orinasa-panjakana etsyaroa tsy nandray karama efa amam-bolana ary ampanantenana fampanantenana pokaty, dia tsy mivoaka le karama. Eo koa ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina zay voaroaka tsy arak'izay rariny tsitsiny ary dia resy rehefa makany amin'ny tribonaly etsetra. Ty valim-bavaka faharoa ty zany hoa dia le hoe possible mihitsy a ianao na amin'ireo olona sokajiny olona marefo ny tonononareo a nivavaka mandrakariva nefa dia anaty farankisosina resy. Zay a dia valim-bavaka koa riavana. Io faharesena io a dia valim-bavaka koa. Ho anao zay mivavaka mandrakariva, zay miseho orian'ny vavaka, dia valim-bavaka. Na mifanaraka na tsy mifanaraka amin'izay ananantenanao azy a, dia valim-bavaka zavatra mitrango eo. Riavanao, tsy fandavana ny fahefan'Andriamanitra ny filazana izany. Azy a ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany a, ary ny fahefana nampindraminy an'ilay mpitsara na ilay mpitondra tsy marina, io fahefana anaovana io mpitondra na io mpitsara tsy marina io a ny tsirariny. Filazana koa fa valim-bavaka ny faharesena tsy midika ho fisalasalana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy, zay nanaiky hisolo heloka antsika teo amin'ny azo fijaliana riavanao. Tsy misy fisalasalana zany na ny amin'ny fahefan'Andriamanitra na ny amin'ny fitiavany antsika. Dia ahoana ara rehefa resy ny adversaire nanao kolikoly mazava ianao any amin'ny tribonaly a, nefa ianao a ny vavaka mandrakariva. Tsaroneto riavana teny sarobity fanaon'ny pastera Emilien Razafiarsona taminay fonombola tao isotro fitiavana zahay a. Izy moa nanomboka ny taona 2005 tano any a ka hatramin'ny taona 2012 na hafatesany a, dia tena hoe teo anilanay ary ohatry ny hoe pastera faharoa tao asotro fitiavana izy. Ka rehefa misy zavatra manahirana dia rehefa akana hevitra izy ka antaniana hoe ahoana arseny amin'izao, dia milaza ny heviny eo izy. Fa matetika izy riavana dia milaza hoe ny antsika arisery solofo a, dia Romanina 8:28 ihany, ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa zay tian'Andriamanitra. Zany hoe ianao zay resy tany amin'ny tribonaly noho ny adversaire zay nampiasa kolikoly tamin'ny mpitsara, zany zavatra ratsy zany a dia anatin'ny zavatra ampiasain'Andriamanitra hahasoa anao. Fa ny fanontaniana dia hoe moa ve tian'Andriamanitra ianao? Moa ve mbola tian'Andriamanitra ianao?
rehefa resy zany sika riavana dia tsarona arak'izay. Romanina 8:20 voalohan'izay. Fa manarak'izay rehefa resy isika dia tsarona ihany koa ny Lioka 8:17 perikôpantsika anio. Lioka 8:17 perikôpantsika anio. Ninaran' Jesosy fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy. Mitodika aminao olom-boafidin'Andriamanitra Jesosy riavana. Mitodika aminao olom-boafidiny izy. Ny fanontaniana dia hoe fantatrao ve ny maha olom-boafidiny anao? Fantatrao ve ny maha olom-boafidiny anao? Mamaly an'izay ny apôstôly Paoly amin'ny Efesianina 2:4. Efesianina 2:4 mikasika ny nifidianan'Andriamanitra antsika dia milaza ny apôstôly Paoly hoe dia ny anaran'i Jesosy mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Zany hoe zany riavana lay Andriamanitra izay milaza hoe vonona hanome rariny antsika olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary tsy mitaredretra izy dia tsy voatery hanome rariny ianao amin'ilay adinao ankehitriny any amin'ny tribonaly na akory amin'ilay adinao manaraka akory azy ao amin'ny tribonaly. Ny antony tia no ho hita ianao raha mbola haharitra mivavaka mandrakariva raha resy na hokivy dia hemotra ka hahafoy azy. Ary rehefa averinao an-tsaina riavana ny Efesianina 2:4 ny amin'ny maha olom-boafidy antsika ireo faharesentsika any amin'ny tribonaly ireo, io faharesentsika na ireo faharesena any amin'ny tribonaly ireo dia toy ny meny na toy ny afon'ny mpandrendrika izay anadiovany antsika olom-boafidy mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Azonao ve zany ny rahalahy sy anabavy malala? Tsy mitaredretra izy araka ny tenin'i Jesosy fa ny fotoanany kosa tsy fotoanantsika, na hoe ny fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra. Mamarana isika riavana. Ary zao no afatra farany ho antsika. Vavà mandrakariva hoy Jesosy aza mivavaka matetika fotsiny fa mivavà mandrakariva. Rehefa miteny Jesosy eo amin'ny Lioka 8:20 kanefa raha avo ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Aoka tsy ho adinoana riavana fa mbola ho avy indray Jesosy. Ary rehefa miteny izy hoe ahita finoana va izy ety ambonin'ny tany dia azo adika hoe hahita olona mpivavaka mandrakariva ve izy ety ambonin'ny tany mandra-piava. Engane riavana ka ny fahafantarantsika fa mbola ho avy izy no ampirisika antsika hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka. Ary ny azontsika atao koa riavana dia ny manatevin-daharana ny fikambanana toivaka ny fahamarinana, fikambanana izay fantatsika tsara fa naorin'ny pastera Emilien Razafiarson tamin'ny fotoanandrony. Io rery no fikambanana kristianina naorina hiady amin'ny kolikoly. Ary ahitana na filoam-piangonana perinasa na solontenana filoam-piangonana ao amin'ny filan-kevim-pitantanany. Misaotra ny tompo riavana ny amin'ireo mpikambanana miisa 500 5500 mielipatrana eran'ny Madagasikara. Eny, hatrany ampitan-dranomasina koa azy. Manasanao riavanao anatevin-daharana fa ny tambatra no hery ary ny tavan'ny rahalahy maranitra tavan'ny rahalahy. Ary etsy ange ianao ny olona izay nanapa-kevitra ho mpikambanao hatreto ary izay koa ny andrasana anao
anasananao dia manao siny ilay taratasy fidirana ompikambana toy ny manao fanekena am' jesosy hoe jesosy ampizay ary fona aminao any am'izay kolikoly a vitako na ny raisiko tsy anao kolikoly intsony aho tsy andray kolikoly intsony ho an'ny kristianina sarambambem-bahoaka io ry havana maro ny olona anaty farankisosina olotsotra ao fa misy de misy koa ao a olona ntsony hoe anaty farankisosina ambony na anaty farankisosina manam-pahefana ary alay fisary ange alay fisary ao an-tsaina fa raha mitombo nisy andreo manam-pahefana ireo nisy am'y manam-pahefana zay manao fanekena am' jesosy tahak'izay de tena hoe izotra ho any am'ny fanasitranana ity tantsika ity isika ry havana ilamina ny resaka fifidianana anana fifidianana mangarahary sika eken'ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa amen ho an'andriamanitra irery ane ny voninahitra ary ho amintsika ny fahasoavany a amen fahavakisika ry havana sotranao zay jesosy a no ny teninao mampatsiahanay fa mbola hiverina ianao ary amindreo fo zay a aza velo varim-bariana amin'ny adidina am'rehako zao fiainana zao ka tsy ho hita tafahomana am'izany fiverenanao izany a meo anay ny ho hita mivavaka mandrakariva ka tsy reraka am'izany fivavahana mandrakariva aminao zany a meo anay ny atsiaro mandrakariva isan'andro amin'ny andavanandrom-piainanay fa olona marefo angeza ay eo amin'ny fiarahamonina ary tsy mahavita teny ary indrindraindrindra koa meo anay a ny anaika ny fahalimbavaka ataonay aminao na mifanaraka na tsy mifanaraka am'izay anapozanay azy a izany fa fantatray fa Andriamanitra tompony fahefana rehetra ianao any an-danitra sy ety an-tany ary zay kosa hatoka hanaika atahotra anao amin'ny anaranao jesosy a nanaovana izany vavaka izany a amen solofo raha maolo miaso a no nanolotra ho anao a ny afatra androany hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana fa 7 andininy fa 7 tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izaho sy anao asa vady-drano miady amin'ny kolikoly ndao hifarembona ato amin'ny tohivaka ny fahamarinana chaîne de netd mifanekenao ijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe alahoery ary midira ho mpikambana ary etanyko ny hafa tsy dio ny page facebook chaîne de netd sy ny tranokala www.chaînedonetd.mg renareo teo mifandaharana chaîne de netd